valomborapolo kosa ireo nandrobaka ny loka nandritra ilay lalao Independence Day izay lalao ny fanandrify indrindra tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena nokarakarainy ny RTL Madagascar omaly sy nanatanterahana ny lanonana-tsotsotra nanolorana ny loka tetsepefilo. Ny loka totritsika an'io zany dia ho an'ny mpanjifa izay nandefa vidéo rehetrarehetra tamina site internet nikarakarain'ny RTL. Io kilalao io dia tao anatin'ny fahaleovantenan'ny fankalazana fahaleovantenan'ny Madagasikara tamin'ny volana Jiona lasa teo dia nampirisihana ny mpanjifa handefa vidéo momba ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tamin'ny site internet. Nahafapo tokoa satria tsy kilalao voalohany izy io raha resaka vidéo. Tamin'ny voalohany raha teo amin'ny 10 teo fotsiny nandray anjara dia tamin'ity izy nihoatra ny 20. Ny lalao manaraka izao dia quiz opéra mini izay azahoana destination malagasy izay safidin'ny izay mpandresy zany ny toerana tiany aleha manerana ny Madagasikara. Mini zany dia tamin'ny volana Jiona teo dia efa nisy karazana information momba Madagasikara dia le quiz opéra mini zany misy fanontaniana 80 izay mombamomba Madagasikara dia izay mahavaly tsara indrindra no mahazo an'ilay loka voalohany. Zany hoe misy loka telo le izy, le loka voalohany zany séjour malagasy dia ny loka faharoa RTL Monnaie 100 000 ariary dia loka fahatelo RTL Monnaie 50 000 ariary. Afaka mandray anjara amin'izy io izay mpanjifa RTL rehetrarehetra dia mampiasa internet moa izany le izy.